Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Hoy Jesosy, vetivety foana dia tsy ahita ahy ianareo, ary vetivety foana indray dia ahita ahy ianareo. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masino, misaotra anao indrindra rehetra zao maraina zao indray. Mankasitraka anao izay noho ny fitantananao sy ny fiarovanao anay tamin'iny alina mangina iny, mbola navelonay natrapa hamonjenanay tsiraray avy. Ary dia indreto zahay mideranao mankalaza anao, manome voninahitra ny anaranao, miarabanao mpanetretena manoroka ny tongotra masina ary ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Indre izany fahalebiazan'ny famindraponao sy ny fitiavanao izany, satria mbola nomenao tombonandro iainana indray zahay, ary nomenao fofinaina mahavelona. Sambatra zahay Jesosy manana anao, ary tsy manamelanay ho kamboty ianao, fa mbola naniraka ny fanainao masina, ampahery anay, apitraka anay, hitaridalana anay, ahafantaranay ny sitraponao. Misaotra anao indrindra Jesosy mbola omenao izao fotoana izao, ahafahanay manovo hery, ahafahanay mandray ny vatsim-panahy avy aminao, ary ahafahanay koa mamakivaky ny tontolo andronay eo ambany ny fitarian'ny fanainao masina. Aidino ary Jesosy izany fanainao masina izany aminay tsiraray avy, izay miaino an'izao fandaharana izao, izay miaino an'izao vatsim-panahy izao, mba tena hanafana ny fonay, ampitombo ny finoanay, ahafantaranay fa tsy irery zahay satria manana ilay fanahy masina, manafana, manavao, mampahery. Dia mitenena mandrakariva Jesosy eo, araka ny fombanao amin'ny alalany mpanomponao, izay notinendrinao. Raha misy ny tera, raha misy ny aza, raha misy ny voninahitra, dia hoanao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Aleluia. Amen. Fifaliana mandrakariva no amangina sy androsoana amin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ity maraina ity, izay manaraka sy miaino izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika ny vatsim-panahy dia ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko voalohany, ny 9:9. Asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Amen. Izany vatsim-panahy izany dia mitondra lohateny indray amin'ity andro an'ity hoe fa hahazo hery ianareo. Iza tokoa moa no miteny amintsika hoe hahazo hery ianareo? Ny tenin'Andriamanitra no miteny amintsika amin'izany amin'ny voalohany indrindra, ary izao tenin'Andriamanitra ato amin'ny boky ny asan'ny apôstôly izao dia anisan'ny andinin-tsoratra masina anankiray fanalahidy ato amin'ity boky ny asan'ny apôstôly ity. Raha io tenin'Andriamanitra io no jerevantsika, dia samy mahafantatra angamba isika fa Jesosy Kristy Tompo rehefa ny hofaty izy dia nalahelo ny mpianatra hoe tsy ho velona intsony. Ary nefa inona ny zavatra nitranga? Nitsangana tamin'ny maty izy nandresy ny fahafatesana rehefa tonga ny anteloana. Avy eo Jesosy Kristy Tompo dia tsy maintsy andeha hiakatra eo an-tanin'ankavanan'Andriamanitra ray, ary dia mbola nalahelo indray ny mpianatra. Dia mbola ho avelanao irereto ihany va Jesosy eo, ilozanao? Ary izay no nahatonga ny Jesosy nilaza eto hoe fa hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina. Andeha ho Jesosy fa izao hanome anareo ny fanahy masina aho, ilay fanahy masina mpampahery. Raha ohatra tsika mandinika jereo amin'ny fiainantsika andavanandro, ny ray aman-dreny ohatra dia manome hafatra sy manome fananarana ho an'ireo zanany rehefa tonga ny fotoana izay mety andehanany andeha tany lavitra ohatra, na andehanany andeha asa ela maharitra, dia mametrapetraka hafatra mandrakariva ny ray aman-dreny alohan'ny angany ho an'ny zanany. Dia mihaino tsara, manongira tsofina tsara reo ankizy tsiraray avy, ary izay lehibe indrindra ohatra
na ny zokiny indrindra eo amin'ireo zanany no tena mitadidy tsara hoe inona no afatra izay apetraka dada sy neny alohan'ny angany mandram-piverenany. Tahaka izany koa no nataon'i Jesosy Kristy Tompo, izay resaka nataony farany tamin'ireto mpianany rehefa andeha hiakatra ho any an-tanàna ankavanan'Andriamanitra iray izy. Teo no nankalazantsika ny hoe Ascension, satria andeha hiakatra ao an-tanàna ankavanan'Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompo. Ary alohan'ny akarany tamin'izany fotoana izany dia nametrapetraka tsara izy tamin'ireto apôstôly sy reto mpianana izay niaraka taminy, fa tsy maintsy atsangana ozy, tsy maintsy ahorina tsara ny fanjakan'Andriamanitra iray izay efa napetraka sy noariana teto ambonin'ny tany, ary koa efa notanterahany Jesosy Kristy Tompo fon'izy tetỳ ambonin'ny tany izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary tsy maintsy andeha hiakatra Jesosy Kristy Tompo dia tsy ahita azy intsony ny mpianatra, dia nasainy niaraka ny sakafo taminy, ary teo izy no nametrapetraka tsara tamin'ireo mpianatra. Teo izy no nibaiko azy ireo hoe tsy miala eto a Jerosalema aloha fa tsy maintsy eto no andatsahana ny fanahy masina aminareo, dia ho vavolombeloko ianareo manomboka eto a Jerosalema aloha, fa eto no andraisanareo hery ahafahanareo hitory ny filazantsara hatrany amin'ny faran'ny tany. Ary izay indrindra no voalaza n'ity boky ny asan'ny apôstôly ity, izay noviniakintsika teo ny 5:9 hoe ny fanahy masina izay nomeny Jesosy Kristy Tompo, na koa ny ataontsika hoe mibatisa ao amin'ny fanahy masina, dia ny olona anankiray no mandray izany batisa ny fanahy masina izany, na izany fanahy masina izany tamin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa voalohany, eo koa tamin'ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo faharoa. Ambonin'izany ny fandraisantsika ny asa mpanasitranana, ny asa fampaheresana izay andraisantsika ny fanahy masina. Indrindra tsy azo adinoina dia ny fangatantsika ny fanahy masina isan'andro, satria tsy manana herintsika, tsy manana fahefantsika izay mpino sy izay kristianina manaradian'i Jesosy raha tsy mangataka izany fanahy masina izany. Izany fanahy masina izany no andraisantsika hery atonga ho vavolombelon'ny Jesosy Kristy Tompo, ary indrindra koa ny ankataovantsika aloha voalohany indrindra ny teny izay nambarany, ny teny izay nodidiny tokony ho tandremako sy ho tandremanao. Ary misy tanjona lehibe izay tiany Jesosy Kristy Tompo ho tratrarina eto amin'ity zao tontolo izao ity. Misy asa lehibe izay ampandrany atsika izay kristianina pakatoa an Jesosy Kristy Tompo, dia ny ahatonga ho vavolombelona, ahatonga an'izao tontolo izao ahafantatra sy handray ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo. Ny teny hoe hery eto dia midika mazava tsara fa tanjaka, ary koa anisan'ny hoe traikefa izay azahoantsika manatanteraka ny asa izay ampandrany Jesosy Kristy Tompo atsika. Noho izany dia misy hetsika, misy zavatra tsy maintsy tanterahana ao aorianan'izany fandraisana izany hery izany. Hitantsika mazava tsara fa i Luka izay nanoratra ny filazantsara Luka dia efa nanambara mazava tsara sy nanamafy araka izao voasoratra ato amin'ny boky ny asan'ny apôstôly izao, fa anisan'ny hery omeny fanahy masina ny fahefana androka fanahy ratsy, ary ny ositra anasitranana ny marary izay famantarana roa lehibe miaraka amin'ny fanambarana ny fanjakan'Andriamanitra.
Ny firotsahan'ny fanahy masina manomery ny mpino eo amin'ny fiainany dia mitarika azy ireo hijoro vavolombelona ampasahina, hanambara mikery miaraka amin'ny famantarana maro sy ny fahagagana izay arahana fahombiazana mahatalanjona no ny hery avy amin'ny fanahy masina izay omeny Jesosy Kristy Tompo atsika. Noho izany ara dia ny tena asan'ny fanahy masina dia mitarika antsika aloha voalohany indrindra hijoro vavolombelona, hitory ny fitiavana, ny asa-pamonjena izay nataony Jesosy Kristy Tompo ary ny nitsanganany tamin'ny maty. Tsy vitany hoe mandrotsaka fotsiny sy mahazo hery na mizara hery ho fitorianan'i Jesosy amin'ny mantompo sy mpamonjy azy ihany ny batisa amin'ny fanahy masina na izany hery avy amin'ny fanahy masina izany, fa mampitombo koa ny fahombiazana ny fijoroana vavolombelona noho ny fisian'ny hery lehibe kokoa ary ny fananana fifandraisana akaiky kokoa amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaka ary ny fanahy masina. Ary izay rehetrarehetra mitambadrainy no lazaina hoe fahafenon'ny fanahy masina. Eto ara dia ampahafantarin'ny fanahy masina sady ataony izay atsapantsika izany akaiky kokoa, mila mahatsapitsika fa manatrika ny tenantsika manokana Jesosy Kristy Tompo. Ary izay fanatrehan'i Jesosy Kristy Tompo izay no mampirisika antsika hijoro vavolombelona manomboka eo amin'ny Jerosalema ary any Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Izany hery avy amin'ny fanahy masina izany dia mampiaiky antsika ho amin'ny fahamarinana sy ny marina. Ny fanahy masina dia mitarika antsika hanana fahamasinana ary indrindra ny azahoantsika manana foa mifantoka amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo. Anio ary riavana angatao mandrakariva ny fanahy masina mba azahoantsika ny hery ka ahafahantsika mijoro vavolombelon'ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Rehefa tanterakitsika izay voa manantanteraka ny adidy amin'ny andraikitritsika isika amin'ny andavanandrotsika, azahoantsika lahery lehibe. Raiso izany tenin'Andriamanitra izany satria efa mampanantenantsika izy fa efa nomeny antsika ny hery tamin'ny alalany nanomezany fanahy masina ho any izay mangataka azy sy magnetaheta izany fanahy masina izany. Vavaka isika. Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta zava-poana ny fiainanay raha tsy manana ny hery avy amin'ny fanahinao masina izahay. Ny hery avy amin'izao tontolo izao dia hery mora levona, hery mora loha, hery misy fetra. Fa ny hery avy amin'ny fanahy masinao Jesosy manalo izay narotsakao, izay nankalazainay fotoana vitsy izay, dia mila angatahanay isa segondra, isa minitra, isa nora mba hahatonga anay anatanteraka ny sitraponao Andriamanitra ray sy anao Jesosy Kristy izay namonjy anay. Fanahy masino feno zahay, fanahy masino tomoera ty anatinay, fanahy masino amboary zahay, fanahy masino avozy zahay, fanahy masino tario lalany zahay, fanahy masino ampianaro izay ndeha araka lalany fahamarinanao, fanahy masino hamasino zahay, fanahy masino mitalao aminao zahay amin'ity maraina ity. Jereo fanahy masino izao tontolo izao, ilay zanak'olombelona izay no arian'ny tanàn'Andriamanitra ray ka nanaovany endrika tahaka ny endry. Fanahy masino sitrano izao tontolo izao izay ao anatin'ny aretina, tsy mahita fanafana, tsy mahita fanasitranana, misy rehefa miady eo ambavahoanan'ny fahafatesana. Fanahy masino jereo izy ireo any amin'ny hôpitaly, ao an-tokantrano, any amin'ny toerana izay misy azy ireo tsiraray avy. Fanahy masino doroy, torotoroy amin'ny hafananao sy amin'izany herin'ny afin'ny fanahinao masina izany, ny aretina mandringana izay mamono sy mandribaka an'izao tontolo izao. Misy matoky izay fanahy masino, fa hamelona ianao, hanangana ianao, hanome fofinaina indray ianao, fanahy masino.
fanahy masonao ampahirezo fanahy masonao reo kristianina pakatoanao ary indrindrandrindra ampijoroy azavely ravoravo tanana fa ataovy mino fa Andriamanitra tsy miofy ianao omatritsy an'io ary mandrakizay fanahy masonao atao fantany fa hainao ny zavatra rehetra fanahy masonao ary rehetra izay nangatabavaka Jesosy Kristy tompo dia okanieriny fanahinao masina no amanginisa ambatan'olona amanginisa tokatrano naiza toerana misy azy naiza firenena honenany fanahy masonao miasa mahery ianao araky ny lehibe ny fitiavanao sy ny indra fonao fanahy masonao rakofo mandrakariva reo mpanaradianao sy mitady anao marina ary mangataka aminao kosa fanahy masonao ao reo milaza fa kristianina nefa tsy mankatoa any Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo fa mbola variana zao fiainan'izao tontolo zao fanahy masonao miasa mahery ianao fanahy masonao anoritoro ny fony izy ireo ary anaitra ny fony izy ireo hitondra lakilosy lehibe eo apodi-tsofiny sy ao anatin'ny fony ka ampitodika azy ndray fanahy masonao ao amin'ny Jesosy Kristy tompo makasitraka fanahy masonao no ny asanao mahagaga fanahy masonao feno izahay fanahy masonao midina ty anatinay fanahy masonao tomoera eo amin'ny fiainanay ary mandritry ny andro sisa iananay mba ho vavolombelonao tokony zay manomboka eto Jerosalema Jody Samaria ary hatrany amin'ny farany tany misaotra mpamonjy eo raha isontsodra sy atonina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika fa hoy Jesosy Kristy tompontsika fa hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina ho aminareo aza matahotra aza mirikerika foana angatao mandrakariva ny fanahy masina satria tsika tsiraray avy dedepolo ny fanahy masina ho anao kosa ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masina ny dera sy ny aza ny saotra ny voninahitra anao hatramin'ny taloko anao mandrakizay aleluia amen.